Andro ho an'ny indostria eto Afrika ny 20 novambra andefa tarintsika ao anatin'ity fanadidina ity ny toerana misy ny indostria eto Afrika sy ny indostria malagasy. Ndray faingo ray isan-jato io amin'ny toerana misy famokarana industrialy ho an'ny Afrika raha mitatitra maneran-tany navoakan'ny CNUSED ny taona 2024. Na dia ny 520 isan-jatom-ponina maneran-tany azy no ao anatin'ny continent afrikanina dia kely ny indostria misy eto Afrika. Firenena vitsy ihany no tena manana indostria matanjaka ka ao anatin'izany Egypte, Tunisie, Maroc ary Afrika Atsimo. Ho any amin'ny Madagasikara manokana hatreto dia mbola tsy voafaritra ny tena isan'ny indostria malagasy. Andalana hoy ministry ny indostria fanisana tanterahany gouvernement. Be dia be ny industrie zay koa efa niresahako koa zay hoe mbola eo mpanaovana ny état des lieux zay ary gaga sika raha hoe jerena nisa satria ny direction interrégionale navita ny état des lieux zao amin'izao fotoana zao di Boeny région Boeny ary hita fa be dia be ihany ny industrie mandeha ary misy ihany koa ny industrie fa maty ary misy ny industrie azo velomina. Ny 20 isan-jato fanondranana tanterahan'ny firenena afrikanina dia mbola vokatra voahodina avy amin'ny akora natoraly. Nambara ministry ny indostria Jules Etienne fa anisan'ny sehatra azo trandrana eto Madagasikara ary atao lara-pahamiana amin'ny fampiroboroboana amin'ny fanodinana amin'ny vokatra ara-pambolena. Industria izay nambaran'ny ministra fa sady afaka manome asa ho amin'ny malagasy no ahafahana mampitombo ny vokatra ara-pambolena entina edina amin'ny tsy fanampitsakafo. Tiako angamba sy androany ao namaly an'izay tiako misy problème politique io dia vetraka famohana fa tsy manakana ny famohana sokafana ny sasa fa izay momba fa momba ny IDE terenao zany IDE effectivement sy ny fanampiana ny industriel malagasy dia efa miezaka zahay amin'ny limitation miaraka amin'ny zany ministère du commerce be limité nireo importation abusive ny terenako azy mba sy terenana teny hafa maseka ka zay ro anisany fiarovana ny investisseur sy faharoa les banques de développement antananareo aiza banque de développement na mbola sisy izy eo tadiavana azy zay fa efa misy partenaire zay fa teneny foana hoe sy teny banque anankiray fa ny besoava dia miaraka amin'ny investisseur asika sy entrepreneur asika sy ny opérateur asika dia azarina ry zareo mametraka projet tsara mandalo amin'ny ministère mba ahafahana azy amin'ny POA. Tafiditra amin'ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny indostria eto Afrika dia nisy famelabelaran-kevitra ny raha-mpandrara malagasy eo amin'ny indostria sy ny tompona ndraiky mpanjakana. Nojerena teto amin'ity dingo ity ny olana sedrain'ny indostria malagasy fanarenana ny lesoka ary ny paikady entina hampiroboroboana ny indostria malagasy taorian'ny crise teto amin'ny firenena.